tous vos projets de construction ou de rénovation. Socavitre manulchanao ni vavao. Socavitre, très sincèrement à votre service. Savent d'une option Tino à Blue Line TV à Blue Line TV, ça fait Sarinjinch manulchanao ni vavao. Blue Line TV, ça fait Sarinjinch. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les couches molle fixe manulchanao ni fin palalambabao. La 4G Batelma vous présente ni vavao. Ratinao anaraka fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista apitan'ny Saint-Georges tsara lalàna. Magasin Vista manolotra anao ny fampalalam-bavao. Tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny fividianana filoham-pirenena ireo vola ao anaty basket fond avy amin'ireo mpiara-mombona antoka amin'ny Madagasikara nanamafy izany tamin'ny filoham-pirenena nandritra ny dialogue politika farany teo ny vondrona Europeanina araky ny loharanom-baovao voaray. Ny tsy fisian'ny politika ara-toe-karena sy ara-bola mazava eto amin'ny firenena no mbola olana amin'ny fahamaritoeran'ny ara-toe-karena raha ny voalazan'ny governoran'ny banky foiben'ny Madagasikara omaly. Famehezana amin'ny taremarika iray ny tany fiakaran'ny vidim-piainana no paikady hatreto. Manoloana ny fitarainan'ny mpanjifa mahakasika ny fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra. Teboka maro nambaran'ny birao vaovaon'ny UCTU ho fanatsarana ny tolotra omenan'ireo mpanjifa. Ny trangana aitrano io maraina io teny Akandro Ramamy. Raha ny nambaran'ireo nanatry maso, nisy ny fipoahana talohan'ny rehetan'ny hafa izay tsy fantatra mazava. Tramin'ny fitehirizana zava-pisotro mahamamo ity mahity. Maresaka iraisam-pirenena sambany teo amin'ny sin'ny Komisiona Europeanina no anasazy mpikambana iray ao amin'izy ireo. Ainona ho tsy afaka mandray anjara amin'ny fividianana eo anivon'ny filan-kevitra Europeany Pologne. Ny andindindreo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany any moa tsika ny vaovao dia tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny fividianana filoham-pirenena ireo vola ao anatin'ny basket fond avy amin'ny mpiara-mombona antoka ny Madagasikara. Namafy izany tamin'ny filoham-pirenena nandritra ny dialogue politika farany teo ny vondrona Europeanina araky ny loharanom-baovao voaray fanady Andra Arson. Ny basket fond dia ireo vola avy amin'ny mpiara-mombona antoka Madagasikara toy ny PNUD, vondrona Europeanina, ny Amerikanina anatanterahana fividianana eto amintsika. Ireo mpiara-mombona antoka ireo dia efa nanohana Madagasikara nandritra ny fividianana ny alana tamin'ny crise politika nisy teto amin'ny firenena farany teo. Mbola manampy antsika ara-teknika sy ara-bola ireo mpiara-mombona antoka ireo hatramin'izao mba hisian'ny fitoniana politika maharitra eto Madagasikara. Ny vola narotsaka ireo mpiara-mombona antoka amintsika ireo anefa dia nao mafitsin'izy ireo tamin'ny alalan'ny vondrona Europeanina izay anao nafarany tamin'ny filoha malagasy nandritra ny dialogue politika tamin'ny alatsinainy fa 20 Desambra lasa teo fa natokana amin'ny fikarakarana fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ihany araky ny loharanom-baovao. Raha miziriziry anatanteraka fitsapakevim-bahoaka anaovana lalam-pandrenana mpitondra SVM dia ilay vola 40 miliara ariary voasoratra ao amin'ny LFI 2018 ihany no azony ampiasaina. Tsy ampanaovana fifidianana karazany roa anefa vola 40 miliara ariary io raha ny nambaran'ny teknisianina mikarakara fifidianana. Midika zany fa sady tsy hampisy fitoniana politika eto Madagasikara ny fiziriziry mpitondra novana lalam-pandrenana no mbola hiteraka fantiantoka ihany koa amin'ny teti-bola mpanjakana. Commune Ampoly ao Tsiranana faharoa no mitory filohan'ny CLD any toerana amin'izao fotoana izao. Antony tsy mbola tonga eny anivon'ireo commune ireo hatramin'izao ny volan'ny CLD ho an'ny taona 14 sy 17 Mioramandra.
Tsy tonga ny foto ny vola natokana ho amin'ny fampandrosoana ny komina araka ny fitarainan'ireo komina ampolony ao Atsiranana faharoa na ny CLD tamin'ny taona 2014 na ny CLD tamin'ny taona 2017 ity sa mbola tsy tonga ny anivo ny komina tsirairay hatramin'izao. Raha ny fanadiadiana natao ny volana janoary tamin'ny ity taona ity no efa nivoaka ny volan'ny CLD ho an'ny taona 2017. Tsy mazava amin'ireo ben'ny tanàna ny antoerana intsony araka izany na mbola ao amin'ny foloan'ny CLD io vola io na efa tsy ao intsony. Dia milaza zareo efa mbola ao ilay vola tsy fantatra na ao marina na tsy ao marina izay ndray tsy fantatra. Fa fa convaincu zay tompon'ilay vola tokony fa tsisy malehany ohatrany daloha kely zay dia lany le 20 millions d'ariary ohatran'izay koa karongana tena ady be mihitsy ny tany ohatran'izay antalaka sy ny karazany a. Fa le ordi kely zay isaka ny commune nahazo ordi efa a deuxièmement ordi efa deuxièmement io ordi io zany efa tsisy alina koa defa ampiasaina kely dia fa misaofy dia rehefa avy eo amin'izay zany tsisy zavatra zany dia sasany efa maty hatrany zany. Zay zany ny zavatra azo lazainy raha ohatra ka mikasiky volan'ny CLD diso fanampanana zany filopirenena zany nametraka iny zany any amin'izay tokony nametrahana azy fa tsy tonga ty mifampandrosoana ty amin'ny fotony mihitsy zany le vola. Manoloa ny trango io komina ampolony ao Atsiranana faharoa no manao fangatahana iraisana ny amin'ny tokony hanaovana fanadiadiana lalina mikasika ny foloan'ny CLD any an-toerana. Any amin'ny roapolo angamba zay nanao sonian'ny tarapasy io dia nandefasana ny président république nandefasana ny Biancoa zay tokony nandefasana ny izy Biancoa dia Antsiranana Biancoa Antananarivo samby nandefasana ny raha ny fantatra vola manodidina ny roanjato tapitrisa ariary ny volan'ny CLD ho an'ny taona 2012. Vola izay tokony nentina namity ireo lalana ratsy tany an-toerana, nentina ihany koa hamatsiana fitaovana ny komina tsirairay. Tsy voaray komina tsirairay anefa ny vola ka tsy nisy vita ireo asa fampandrosoan'ireo hatramin'izao. Mipetraka ny fanontaniana aiza ho aiza ny fampiarana ny lalàna amin'ireo olona manodikodina vola mpanjakana tahaka izao. Izavy no mety ho ambadika io raharaha io. Andrasana ny toy n'ity raharaha ity. Mbola mitony adihevitra mahakasika ny politika ara-toe-karena sy ara-bola mety amin'ny firenena malagasy raha ny voalaza ny governoran'ny banky foiben'ny Madagasikara omaly fa mihezana amin'ny taremarika iray ny tany ny fiakaran'ny vidim-piainana no vahaolana hatreto. Fandadiny Lili Rabiata. Nafana ny adihevitra omaly teo amin'ireo mpandrara sy ny governoran'ny banky foibe Madagasikara nandritra ny fionana ara-toe-karena no karakarainy vondron'ny mpandrarana ny GEM. Isan'ny songadina tamin'ity taona ity teo amin'ny sehatry ny toe-karena ny tany fitombon'ny vidim-piainana izay natratra 8,900, ny fiainan-danja ny 100 ariary mihoatra ny euro ary ihany koa ny fitombon'ny vola mivezivezy eo amin'ny tsena noho ny tsy fahampiny ny famokarana. Tazomina tsy ohatra ny taremarika iray ny tahany fitombon'ny vidim-piainana raha ny voalazan'ny governoran'ny banky foibe Madagasikara. Tsy maintsy mifanaraka aloha isika dia ampiandohana ny ametrahana filamatra amin'ny fampitomboana ny ari-karena sy ny fampandrosoana ny firenena ary miainga amin'ny modely fanarahantsika io no andrafetana ny politika rehetra. Isan'ny tsy isiany ny fitombona ara-toe-karena eto Madagasikara ny tsy fahamarinana toerana ny isandam-bola sy ny tsy fisiany ny politika ara-toe-karena sy ara-bola mazava raha ny voalaza hatrany. Mijanona amin'ny fitazomana ny fahamarinana toeran'ny vola sy ny toe-karena ny andraikitra ny banky foibe Madagasikara. Tokony ho velarina kosa izany raha ny hevitra ny mpandrara ahafahana mampitombo ny fiariana. Ny andraikitra voalohany banky foiben'ny Madagasikara dia manaraka akaiky ny modely amin'ny fampitomboana ny ari-karena vaobe mba hampisy vokany amin'izany. Raha misy modely amin'ny fampitomboana ny ari-karena izay fanarahantsika rehetra, ohatra hoe mifototra amin'ny fanondranana maninona moa. Ho an'ny taona 2014 manokana 5,100 ny tanjona apetraka amin'ny fitombon'ny ari-karena vaobe, 5,700 ny fampiasam-bola vinavinaina. Ny seha-pamokarana sokajy faharoa ny vinavinaina iankina ny fitombon'ny ari-karena vaobe io, 4,100 ho an'ny indostria, 8,400 ho an'ny angovo, 12,500 ho an'ny orinasa afakaba. Tombanana ho 7,700 kosa ny fisonitra ny vidim-piainana amin'ny taona 2014.
manambahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy zany fandrematoa raha ary voatra Claude zay vice-président ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao fantandrina napetrako aminao nareo moa mitondra teniny ao anatin'ny syndicaly votra ny fikambanana syndikaly inona ny olana misy ao anivon'izay syndicat zay ny olana misy zany ao anivon'ny syndicat dia ho an'ireo mpiasa mpanjakana satria nanomboka omaly zao hatramin'ny androany dia tonga ny antso avy any amin'ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara mihitsy zany fa maro ireo mpiasa mpanjakana no tapaka karama tambolohany dia efa misy any amin'ny 7 sy 1 alina androany zany dia ny vaovao azo androany dia hoe efa ny any fitiny izy io dia lasa any amin'ny 7 mahery any 2,700 sy 7 angamba izay ny hatramin'ny androany zany dia gaga be zay satria ireo mpiasa mpanjakana tonga mijery ny karama andreo na any amin'ny trésor na any amin'ny finance arakaraka izay fandraisan'ny karama dia na any amin'ny banky dia tsy nisy karama intsony zany fa manina ny tapaka ny karama dia tsy fantatray mihitsy zay le fakakana hoentinay hoe tena ohatran'ny arabaky teny tena hoe latsahambaratra zay tratran'izany fanapahana karama zany satria tsisy antony fantatra zany fa rehefa ina moa zany tena hoe vao tokony tapaka ny karamana mpiasa mpanjakana zay mpiasa mpanjakana tapaka karama zany tsisy ohatran'izao mihitsy za zao raha nanao fahadisona dia efa miaya zany hoe afaka 2 volana 2 volana 3 volana any hoany satria ny fanapahana karamana mpiasa mpanjakana zany tsy tonga dia tapaka ionina ohatran'izao fotsiny fa misy lalana izay pitsopitsony tsy mandehandehanana sationana fotsiny mba hanao foezako azy hoe efa nahazo demande d'explication anao le fotsila ozy izy mifixe indray DE amanontany hoe fa maninona ianao tsy tonga ny asa na ninona ianao nitaka ny sososao vita iny raha tsy mahafapo ny mpampiasa dia mbola mandeha any amin'ny ampiakarina amin'ilay antsoina hoe conseil de discipline resaka amin'ny fomba fampifezan'ny fonctionnaire zany dia mamaly ny conseil de discipline ianao dia tapahana karama fa nanao fahadisona ny sala amin'izany zay zany vao hoe tapaka ny karama ary zany tsy vita ao anatin'ny hoe herinandro na tapa-bolana fa misy mandeha fotoana lava dia lava zany fa baiko avaiza io hoe fanapahana karama kasy indrindra mantsy mahagaga hoe baiko avaiza io zay ny tena mahagaga ny hoe avaiza io baiko io raha ny fanazavana azo dia hoe avy any amin'ny ministera tsirairay zany hoe nankatahan'ny finance ny hoe izavo matotoa aminareo dia nandefa liste anga zany ny avy any amin'ny ministera dia tonga any amin'ny finance dia izy nanapaka kanefany zay ny feo mandeha fa ny zavatra fantatra dia zao maro aloha zany anjatony anarivony no tapaka karama amin'izao fotoan'izao dia amin'ny mahasyndika anay zay ny fiarovana mpiasa dia mitsangana zay miaro an'ireo mpiasa ireo zany ka rehefa misy hoe zay ny fipetrahana raisinareo mahakasika ny hoe fanapahana karama ny fipetrao raisiny aloha zany dia zao tsy ara-dalàna tsy ara-drariny fa tena botolo be io fanapahaka karama io ka izay zany dia tsy anaiky an'io fa hitory zay any amin'ny filakevim-panjakana any amin'ny conseil d'état dia hijery hoe iza marina natonga n'izao fanapahana zao tsy anaiky an'io mihitsy zany zahay ny telefônina voaraiky fotsiny zao alohan'ny natongavana teto dia misy namana tonga rehefa nary io fa hoe tapaka ny karama satria manambady amanjanaka tapaka ny tonga dia torana misy ny andro akaiky fety zay voalazanao indrindra lalainy ny andro akaiky fety zao mpiasa mpanjakana zany iny amin'ny ankapobeny herinandro tapa-bolana raha be indrindra no maharitra ny karama nefa dia tapahanao amin'izao anina fety zao fantatritsika tsara ny malagasy hoe mba miandry an'le fety ary misy hoe nitorohevitra omenareo amin'ireo hoe mpiasa tapaka karama nitorohevitra azonay omena aloha zao dia zao ianareo zay tapaka karama zany dia manao vaingana attestation dia hoe niasa foana hatramin'izay mangala certificat any amin'izay azonareo angalana any dia alefaso makany amin'ny ministera dia ny sosony iny zany hoe ny double zany dia alefaso makaty amin'ny syndicat hikarakarana azy satria tsy araka ny voalazako anao teo hoe tsy anaiky kosa zay ny zavatra atao amin'izao zavatra zao ankasitrahanao vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao hojerytsika akaiky mahakasika zay karamany fonctionnaire tapaka zay misaotra anao na malalaina dia misaotra ny Cool TV nanasa amin'izao zavatra manjo ny fonctionnaire zao misaotra to
Ny anoisantsika ny vaovao kosa indray dia nitrangana aitrano imarainy teny Akantondra mamy. Raha nambarany ireo nanatitra maso nisy ny fipoahana talohan'ny rehetan'ny afo izay tsy fantatra mazava ny antony trano fitehirizana zava-pisotro mahamamo ity mahay ity fanadidiny setra randrianazy. Lajoala ny afo teto Akantondramamy tokony ho tamin'ny valora sy sasany maraina. Tsy fantatra mazava ny loharan'ny poiran'ny afo raha ny filazan'ny mponina tena toerana. Fipoahana intelo miantona no henon'izy ireo talohan'ny niretan'ny trano. Tsy nisy ny ainana fohy nandritra ity loza ity, saingy may tsy nisy noraisina ny entana rehetra. Nanano sarotra ny fitatiavan'ny mpamonjy vohina rano teny an-toerana. Antony metatra maro ny alan'ny toerana nitrangan'ny famaizana vao nahita rano nentina namonona ny afo izy ireo. Hita taratra amin'ny loza toy izao ny tsy fisian'ny drafitra an-tanàn-dehibe eto amintsika na ilay antsoina hoe plan d'urbanisme. Manoloana ny fitarainan'ny mpanjifa mahakasika ny fiara fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra. Teboka maro nambaran'ny birao vaovaon'ny UCTU fa fanatsarana ny tolotra omenan'ireo mpanjifa. Miantarandrianaivo. Fitarainana amin'izao fotoana izao dia hoe mihodina an-dalana, ny tsy fanajana mpandeha, ny tsy fanajana ny bokin'andraikitra tsoresahako aloha fa tsy fanajana ny lalàna amin'ny feno famovoizana ny asan'ny fitaterana eny an-dalana. Mihodina an-dalana, zoanareo ny tsy manaiky, zoanareo mpanjifa ny tsy manaiky hiala tao anaty fiara. Fa miteny amin'izy ireo hoe tia ny lalan-tsotra ary ny farany an'izay ny miala. Ampahany amin'ny fitarainan'ny mpanjifa amin'ny fomba fiasan'ny taksibe ireo. Hatreto tsy manaraka ny fenitra tokony ho izy ny kalitao atolotry ny fiara fitateram-bahoaka na nisy hatrany aza teo aloha ny filazahana ny fanatsarana izany manoloana ny fiakaran'ny saran-dalana tato anatin'ny roa taona. Fanaovana laharam-pameana ny tolotra omenan'ny mpanjifa eto Andrenivohitra no nampanantenain'ny birao vaovaon'ny UCTU androany. Betsaka ireo teboka ho avaozina raha ny fanazavana, ohatra amin'izany ny tetikasa fampiasana ny bus klasy. Dia mampirisika izahay ny anangana ny zotra tsirairay ny zotra klasy io, bus klasy, izay ahitana olona eo amin'ny 20 eo, raha be indrindra tsy mihoatra ny 20 ao anatiny. Fa ny saran-dalana koa amin'izay fotoana izay dia sahazan'izay tsy ahitana an'ireny hoe strapotin, tsy ahitana an'ireny hoe banquette 10, fa tsy misy ahitana an'ireny hoe fitondrana entana, fa tena fitateram-bahoaka mendrika an'Antananarivo. Izay azo lazaina fa iraisam-pirenena izy io, kategoria M2 na M3, sy coopérative vaovao izy io, fa mpikambana ao anatin'ilay coopérative ihany izay manana fahafahana amin'ny fiara tsara sy mendrika. Hoentitra araka izany ny fepetra ho raisina amin'ireo mpitondra fiara fitateram-bahoaka tsy manaraka ny lalàna amin'ny fehizany ho hiatrany eo anivon'ny UCTU. Na ny mikasika ny fiodinana meloa, fampidinana olona tsy amin'ny fiantsonan'ny taksibe sy ny maro hafa. Andrasana araka izany ny fiovana sy ny fanatsarana ny fitateram-bahoaka eto amintsika. Tsy ho an'ireo olona matanjaka afaka misisika sy mihazakazaka ihany fa ho an'ireo rendy sy vehivavy bevoka ary indrindra ireo zokiolona sy manana fahasembanana ara-batana. Tsy misy firindrana eo amin'ny asan'ireo mpisehatra amin'ny fiarovana tontolo iainana sy ny harem-pirenena eto Madagasikara raha nambaran'ny vovonana mpiaran'ny tontolo iainana CNPE. Mijanona olana ihany koa ny tsy fampiarana ny lalàna. Fezora Valy.
Samy manao ny asany samy rery amin'izay mifanandrify azy na ny fiarahamonim-pirenena na ny mpiara-miombonantoka na ny ministera tokony andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny harem-pirenena. Eto amin'ny firenena raha nambara ny vovona ny mpisehatra mpiaro ny tontolo iainana eny fotony na ny CNPE. Antony iray mampitohy ny fandranana an-tsokosoko sy tsy mahalavorary ny asa sy ireo paikady iarovana ny harena voajanahary eto amintsika. Ny paikady zany misy ary samy manao daholo ny rehetrarehetra fa tsy mirindra le izy. Dia izay sy firindrana izay zany mbola hita taratra ihany. Efa misy ny ezaka be dia be atao na ny fitondram-panjakana na ny fiarahamonim-pirenena nefa mbola hita taratra eny ihany ny fahampitehan'ny harena voajanahary eto Madagasikara. Ka izay ny tena tadiavin'ny CNP hoe ahoana ny fomba sy ny paikady ahafahana mandrindra ny asa rehetrarehetra, ahafahana miaro ny mitantana maharitra ny harena voajanaharyntsika eto Madagasikara mba ho tombosoa ny vahoaka malagasy. Teboka iray tsy mbola ahitamba-olana tato anatin'ny taona maro ihany koa ny mikasika ny fampiarana ireo lalàna miaro ny tontolo iainana sy ny harena sarobidy. Lalàna angamba dia tena hoe be da be ary isany hoe manana lalàna be da be tsika mahakasika izany zavatra izay sady tsara fa eny amin'ny fampiarana ny tena olana. Dia angambany hoe izay mahatonga ilay izy hoe raha miatra ilay lalàna mety tsy manana asa intsony angamba izay société civile, izany hoe tsy hisy intsony ny fitakiana maro samihafa raha miatra ilay izy. Fa ny olana zany na misy ary ilay lalàna dia tsy dia tena miatra moa, tsy dia tena misy izay ifandrohin'ilay zavatra izay mahatonga ilay olana. Hatreto raha ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny harem-pirenena malagasy, ireo vondrona iraisam-pirenena any ivelany na manana solotena eto Madagasikara izay anaovan'ny fiarahamonim-pirenena sy mpisehatra fitorohana no hita ho miraika sy saro-piaro kokoa amin'ny fiarovana ireo azo sarobidy sy harem-pirenena malagasy manoloana ny fanondranana an-tsokosoko. Marisarisa kosa ny tompon'andraikitra malagasy. Raha tsy haivina noho ny tsy fampin'ny paikady sy ny ezaka avy amin'ny mpitondra malagasy na mafisin'ny sekretera jeneraly ny CITES sy ny fandrarana ny famarotana ireo azo sarobidy malagasy vao tsy ela izay notontosaina androany ny atrika samoana paikady iraisana mirindra ho an'ireo mpisehatra miaro amin'ny tontolo iainana notariny ny fiarahamonim-pirenena CNPE. Nao indray ary anaraka dokavarotra isika mialohan'ny andrasantsika ny vahiny faharoa izay vao amin'ny centre commercial Akourdigue. Ijery ny fandaharam-potoana ny andro fa 7 ligue any Frantsay ihany koa isika rehefa avy eo ary. Lalaina no anarako, nanana nofinofy hatramin'izany mbola kely, nanomboka tamina zavatra kely, vola madinika atao anaty boatin-drakitra. Ny alehibe natao kapafonaretana ny zavatra rehetra. Dia ny fanojy tamin'ny M-vola, mpiara-dalana azo antoka, ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra. Manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny M-vola, n'aiza misy ahy. Miaraka amin'ny M-vola, afaka mindram-bola eo ny eo koa, ka tanteraka ny nofinofiko. Aime-vous l'avance? Aime-vous l'avance? Yo hatramin'ny 500 000 ariary. Antsoiden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse. M-vola, tsotra, aingana, azo antoka. Magazay lehibe indrindra ty Afrika, vidin'entana mora, sakafo ho an'ny fety, haingotrano sy kilalao. Ny eau minérale Volnic 1 litre 5 1190 ariary. Ny margarine rondo 500 grammes 2990 ariary. Ny chips Simba 125 grammes 3190 ariary. Vidin'entana mora amin'ny fety ho an'ny rehetra. Shoprite, mora indrindra hatrany. Mesdames, messieurs, chers parents, voici Théo, le bébé qui consomme le plus de liquide au monde. Le monde entier parle de lui. La vraie question est de savoir, quelle couche peut absorber autant de liquide? Quelle couche Théo utilise-t-il? Mon fils Théo utilise bien sûr la couche de bébé la plus absorbante, la couche Molfix. La couche Molfix est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Les bébés sont sous protection de jour comme de nuit, chaque jour de la semaine. Molfix. Maman. Tobolama shika miaraka Blue Line. Isaka mvidina mamana wa Blue Line now. Tebare anzara vetan am tobolama shik. Luka marben metwas na wamzan. Moto TV truck depus. Telefon na marbe. Aruda marafaku. Wow, art safe
fotsiny 0 ariary ny décodeur Blue Line TV amin'izao asa tarary makanesaka any amin'ny Blue Line Store. Blue Line TV safidy tsara indrindra. Toalosa tsy dia aramaintsy dia ampiko hiakatra ao anaty taxi be ny olona manana fahasembanana ara-batana. ho antsika sofera tena leo mba omena toerana voatokana foana ny bevoka sy ny zokiolona rehefa manao taxi be. Miala nosy aleo miteny foana isaky ny ary mba ho fanampiana ny jambo. Manaja tompoka mba raisy kely ty olona manana fahasembanana ra-tsainy ty sofera aloha fa sahirana izy ary. Ndao ifanampy ndao ifanohany satria olona aloha vao manana fahasembanana. La vache qui rit, elle est si délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. Elle contient du calcium et des vitamines pour apporter de l'énergie aux petits et aux grands. La vache qui rit pour des journées pleines de vie. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika amin'izao akatoko ny fety izao miparitaka eny an-tsena ireo entana lany daty indrindra ireo sakafo sy entana fampiasa amin'ny fahadiovana lasipatra amin'izany avokoa na ny mponina eto an-drenivohitra na any amin'ny faritra na rendrarandray no manana. 5 andro malohany fetin'ny krismasy efa mifantoka amin'ny sakafo sy fiantsenana samihafa ny mpanjifa entina hiatrihana ny fety. Mitombo herinandro izany ary hiditra amin'ny taona vaovao. Miranty eny an-tsena ireo entana mora ary tsy fahazaran'ny mpanjifa ny fijerena ny daty ahafahana misoroka amin'ny aretina samihafa. Na dia tsy lany ary ny daty ny amidy eny dia vokatry ny hafanana sy ny atsika sy ny orana sy ny vovoka dia tsy maintsy misy fahasimbana foana iny entana iny manentana atsika ho fisorohana amin'ny fahasalamantsika aza mividividy eny amin'ny sisin-dalana rehetra eny fa any amin'ny botika ihany. Mora ho anay koa ny manao fanaraha-maso raha misy fitarainana ataonareo mpanjifa raha ohatra ka tany amina botika ianareo no mividy an'le entana. Dia nahitana kely ihany koa tany amin'ny faritra Analanjorofo tany ireo karazana produit laitier izay tsy nahitana daty de péremption ka raha vao tsy misy daty ohatran'ireny izy aminay dia tonga dia eritreretina fa lany daty. Olana mipetraka hatrizay ny tsy fisian'ny fepetra entitra ankoatra ny lamandy na ny fanampitehana ny entana lany daty izay ataon'ny tompon'andraikitra. Miverina mitobaka eny an-tsena izany ary efa mampitaraina ny mpanjifa ihany koa ireo trano fivarotana lehibe manoloana izay entana lany daty izay. Ataontsika ohatra hoe yaourt izay mety ho lany daty raha afaka pitso afaka 3 andro dia maka izy ataontsika ohatra hoe 1000 boaty na 500 boaty. Mazava ho azy fa tsy mpihinana izany matoa betsaka ny alainy fa olona mbola hivarotra. Dia efa tokony mba ho mailo ihany ny grande surface amin'ireny raha vao olona maka maro fa midika no amidiny eny amoron-dalana iny na any amin'ny botika keliny ihany dia tsy ho lany ao anatin'ilay fotoana ka rehefa ataonay ny traçabilité dia tokony andraikitra foana koa ianao izay namarotra ny entana iny raha ohatra ka tratranay ny entana lany daty eny amin'ny tsena eny. Matetika zany dia izay mahatonga ny lisy fa tsy avy any amin'ny hoe importé akory. Brosse à dents sy produit cosmétique kely tamin'ny herinandro ambony zany dia amin'ny isany vitsivitsy ilay izy fa lo teo amin'ny 20 teo zany no nanaovana fanampitehana nandritra ny taona 7 sy 20 iny. Ny tambazotra sosialy no anovaolana entin'ireo mpanjifa hitarainana manoloana ireo trangany seho eny anivon'ny fiarahamonina. Samy manana ny andraikiny tsirairay ao anatin'izany. Mitombo isan-taona ny fanampozinana ara-tsakafo sy ireo entana lany daty miparitaka eny an-tsena amin'ny vaninandro fety ka tokony hitandrina ny tsirairay ary tokony handray fepetra entitra ireo tompon'andraikitra. Miaingana amin'ny fahatseranana ireo mpamingady ary ireo mpanjara sy mpanjifa.
manambahindray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fa raha matoa Valérie Rasoamanana izay tompona andraikitra avy amin'ny Akordigy miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao aminao izay hoe tompona andraikitra amin'ny Akordigy izay fantapantatra moa amin'izao efa misy ny hetsika izay karakarainareo inona daholo ny hetsika izay karakarainareo akaiky amin'izao hoe miditra amin'ny vaninandro fety izao sika. Miaraba ny Davida misotranareo eto amin'ny Cool TV mandray anay ao anatin'ny vaovao an-tsary ary miaraba ireo olona rehetra mijery izany vaovao an-tsary izany amin'izao takariva izao. Misotranao nanome ny fitenenana Davida nanomboka tamin'ny zoma lasa teo tokoa ny hetsika rehetra teo amin'ny centre commercial Akordigy. Tamin'ity indray mitoraka ity zany ny centre commercial dia niezaka mihitsy nanao hetsika miavaka natao eo amin'ny lafin'ny fampiaingonan'ny centre izany na eo amin'ny resaka animation. Ny eo amin'ny hetsika sy ny animation isan-karazany izay tanterahina moa zany dia tamin'ity taona ity dia misy ny atelier de Noël izay rahanay miara-miasa amin'ny mpanofatrano ao ihany dia ny lakour zany fa nisy toerana iray manokana any amin'ny riana ambony izay natokana ho an'izany atelier izany satria atelier atolotry ny centre commercial ho an'ny mpanjifa ao aminy zany dia ho maimaim-poana zany ny lalao rehetra atao anatin'izany toerana izany. Ao anatin'izany ny atelier de biscuit de Noël, atelier de coloriage, ny kilalao maro samihafa izay efa fanaon'ny ankizy. Ankoatran'ilay atelier de Noël dia mbola miaraka amin'ny lakour ihany misy koa ny jeux vidéo. Misy toerana anankiray zany mbola ao amin'ny rihana ambony ihany natokana ho an'io jeux vidéo dia ny play site zany mbola marihana fa maimaim-poana ihany koa ny filalaovana an'izany jeux vidéo izany. Ankoatran'izay dia ny kabaniny Dadabe Noël moa zany trano Dadabe Noël izay sady fanaingona nefa ihany koa afaka tonga zany ny ankizy miara-maka sary amin'ny Dadabe Noël. Ankoatran'izay dia mbola misy koa ny roue de Noël. Izy io no tena nampiavaka tamin'ity tsy voafetra zany ny olona afaka milalao amin'ny roue de Noël io satria rehefa mietsena ao anatin'indray amin'ireo magasin misy ao amin'ny akory ianao na misakafo ao amin'ny Mazoto food court dia hoentinao fotsiny ticket anao dia efa misy animatrice miandry anao eo dia efa afaka mandray anjara amin'ilay lalao ianao. Mariako fa kazy ray tokana ny raté dia kazy ray koa ny hoe mamerina manodina indray mandeha zany hoe tsisy hiala maina zany fa dia tsy maintsy mivoaka miaraka amin'ny cadeau izay tonga rehetra mietsena ao amin'ny centre commercial Akour. Misy hoe zava-baovao hita amin'izao manomboka amin'ny hetsika ataonareo? Misy zava-baovao amin'ity indray mitoraka ity dia ny hetsika ataonay miaraka amin'ny Danse Encore Production flash mob izy io izay manomboka amin'ny zoma faharoa amby roapolo ny volana desambra ho avy izao ary toy mandrapatonga ny faha 13 ny volana desambra. Ao anatin'izay ihany koa somary adingo kely moa teo hoe ao anatin'ilay animation izay efa nanomboka tamin'ny zoma ary mitohy hatramin'ny faha 13 ny volana desambra ihany koa misy mpanao magie izay efa fantadaza sy fantapatatry ny be sy ny maro ihany izay koa zany tonga ao amin'ny centre dia ny sabotsy ihany koa misy chant de Noël izay karakaraina miaraka amina artiste maromaro izay ho avy ao amin'ny centre commercial. Ny sehatra moa dia eo amin'ny mahazatra ho an'ireo izay efa zatra makao amin'ny akora eo akaiky ny Mazoto food court ihany nametrahana anazy. Amara-paranantsika anazy afaka alefanao hoe fanentanana amin'ny mpijery? Manentana ny mpanjifa izay isaorako eto sady satria marobe ianareo no efa tonga hatramin'izao ary mbola manainga ianareo ho avy hatrany satria isan'andro dia misy surprise foana zany ho an'ireo olona tonga amin'ny centre commercial Akour. Misy magasin vaovao vao nisokatra ihany koa any amin'ny rihana ambony dia ny Vogue izany dia misy magasin hafa ihany koa isokatra ho an'ireo izay mahafantatra an'ilay izy moa dia ny RC Mada fa efa isokatra tsy ho ela. Anisan'izany koa ny magasin équipement na sport extrême fa ny tena antondita eto any moa zany David dia ny fanentanana ny olona ho avy indrindrindrindra hiara hifaly hiara hilalao amin'ny centre commercial Akour ary averiko eto fa dia mbola mankasitraka indrindra ireo izay efa zatra tonga mietsenao ary manentana ireo izay mbola tsy tonga fa izay jereny maso dia finaritra avokoa izy ny fiteny ary tena tsy vazivazy zany fa tena
tongava dia ho hitanareo eo hoe afinaritra tokoa. Mariako fotsiny farany Davida fa amin'ny krismasy zany hoe amin'ny 25 décembre mihidiny centre fa ankoatran'izay ny week-end ny 21 22 23 sy ny week-end ny 28 29 30 dia sokatra hatramin'ny valo alina ny centre commercial Akory. Angasanao vahiny teto amin'ny sampana fampalalama avao. Ny anoizatsika ny vaovao kosa indray dia maro ireo tanora amin'izao fotoana izao no miditra amin'ny sehatry ny fampianarana teknika sy arakasa hatreto dia mbola misy ny famatsim-bola amin'ny fampianarana sy ny tsy fampin'ny fitaovana. Albertin Ramianarivo. Fizarana no tena tao any an-tsekoly ahafahan'izy ireo mahafehy ny tontolon'ny fampianarana amin'ny sehatry ny asa. Olana hatramin'izao ny tsy fampin'ny fitaovana sy ny tsy fisian'ny vola entina miasa. Ny fampianarana teknika dia tsy formation professionnelle raha ny fanazavana. Ny enseignement technique tsy formation professionnelle fa ny formation professionnelle dia natao an'ny olona izay manomboka amin'ny fianarana azy ka mandra-pahatonga ny retraitiny mianatra foana satria miova mivoatra atlanetranetrany ny tehatra izay atrazy. Ka ny formation professionnelle tsy natao an'ny mpianatra andalam-pianarana amin'ny taona ampianarana zany hoe population scolaire ny tiako raha zay fa population na mpianatra. Ka zavatra manque dia manque eto amintsika koa ny formation professionnelle ohatra amin'ny atao hoe apprentissage. Fampandrosoana ny faritra mivantana no tanjon'ny lycée teknika amin'ny fanofanana mpianatra. Afaka hiatrika avy hatrany ny tsenany asa ary mifanaraka amin'ny filany orinasa amin'izao fotoana izao. Ny fahombiazan'ny fitoerana iray dia ny mpianatra avoakany. Ny fampianarana ataony no hitsarana izany hoy ny ministra. Ny tsarana ny fitoeram-piofanana iray dia ny mpianatra navoakany. Nanana ny toerana maizy azy ve ny mpianatra nivoaka tao. Afaka niatrika ny tsenany asa ve ny mpianatra nivoaka tao. Afaka namorona asa ho azy ve izy. Nanana asa mendrika sy asa mahavelona ve izy. Zay ny tsarana ny fitoeram-piofanana iray ahafantarana hoe tsara ve ny kalitao manaraka ny filan'ny tontolo ekonomika ve ny lalam-piofanana misy. Tokony handray andraikitra ireo izay misitraka ny vokatry ny fampianarana teknika. Ny orinasa nefa tsy handray andraikitra raha tsy ampidirana amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fitantanana izy ireo. Ny vina dia maro moa ny zavatra efa vita fa mbola maro ihany koa no zavatra miandry dia ny fitohizan'ny fiaraha-miasa amin'ireo société maro eto aminay no tena irarianay. Zany hoe ny société maro izay miara-miasa aminay moa dia mandray ny mpianatra eo amin'ny fanaovana ny visite d'usine, fandraisan'izy ireo amin'ny stage ary ny fandraisan'izy ireo ny mpianatra na ny vokatra zany rehefa vita ny fianarana ataony eto amin'ny lycée technique professionnel Lalarby. Isan'ireo sekoly sangany aty amin'ny ranomasimbe indiana mampiofana sy mampianatra fiofanana arakasa sy teknika ny lycée technique professionnel Lalarby. Nandritra ny 80 taona nisian'izay miisa 7 ny mpianatra efa navokany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia sambany teo amin'ny nisian'ny Commission européenne no anasazy mpikambana iray ao amin'ny izy ireo ahina tsy ho afaka mandray anjara amin'ny fividianana eo anivon'ny filan-kevitra European'ny Pologne. Fanedina amin'ny sarin'ny France 24. Raha atao indray mijery tao milamina sy hita soritra ny demokrasia any Pologne. Misy ny manao fihetsiketsehana eo ivelan'ny parlemanta, misy ihany koa ny fifandonan-kevitra eo amin'ireo conservateur maro anisa sy ny antokony ny fanoherana. Lalao ho an'ny vahoaka io lalàna io. Manitsakitsaka lalam-panondrinana eto Pologne ianareo. Andin-dalàna mamefa ny fahefan'ny mpitsara ny fototro ady hevitra io. Roa taona lasa izay, ny fitsarana momba lalam-pandrenana ny toerana no nikendrena tamin'ireo lalàna ireo. Tamin'ny fotoana io, nanazava-pahibe maso ny filohan'io fitsarana io ny fahitany ho voka-dratsin'ireo fanavaozana nentina tamin'ny lalàna ireo. Fanohatra amin'ny fanavaozana ny zavatra io, fanohatra amin'ny lalàna, fanohatra amin'ny démocratie parlementaire. Tsy ny mpitsara ihany no nikendren'ny fitondrana tamin'ireo lalàn'ireo. Fezon'ny fitondrana ihany koa ny hainao manjerim-panjakana. Ho an'ity fahitalavitra tsy miankina ity kosa, voasazy nandola-mandy mitentina 10 alina sy 3 hetsy euro noho ny fitaterany vaovao voalaza fa diso mikasika ny fihetsiketsehana ataon'ny mpanohitra.
Ce ne sont pas des interventions. Tsy fandraisana fepetra amin'ny tranga iray manokana no ataon'izy ireo io fa paikady apetraka mba hamerana kokoa ny fahefan'ny haino manjery. L'influence des médias. Ireo rehetra ireo no mahatonga ny Varsovia ina ho saziany ny vondrona Europeana. Fepetra izay mampiaka-peo ireo mpanohana ny fitondrana. Anaty firenena mahalo teny izay tsy mitombona mihitsy izany. Tsy mino aho hoe mahafantatra ny lalàna eto aminay mihoatra anay Eoropa. Tahaka izay ihany koa ny hevitra ity gazety mpanohana ny fitondrana ultra conservateur ity. Vao misy volavolan-dalàna iray nalefa ho laniny, misy fanohanana avy hatrany foana avy amin'ny maro anisy izany. Ny herinandro lasa teo mpanao fihetsiketsehana-narivo no nikalo hira krismasy malaza tamin'ny endriny hafa mba hisintonana ny mpitondra fanjakana ny an-toerana hiaro ny fahaleovantena ny fitsarana saingy mbola manohy ny be marenina hatrany ny fitondrana any an-toerana. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao-songadina tamin'ity alina ity. Tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ireo vola ao anatin'ny basket fond avy amin'ireo mpiara-monina antokan'ny Madagasikara namafy izany tamin'ny filoham-pirenena ny vondrona Eoropeana araka ny loharanom-baovao voaray. Manoloana ny fitarainan'ny mpanjifa mahakasika ny fiara fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra teboka maro no nambaran'ny birao vaovaon'ny UCTF fanatsarana amin'ny tolotra omenan'ny mpanjifa. Ary fara andeha ny trangana aitrano imaraina io teny akadina mamy raha nambaran'ireo nanatra maso nisy ny fipoahana talohan'ny rehetan'ny hafa izay tsy fantatra mazava no antony izay. Ty izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany soava-mandry dia aveloma amin'ny fodalo tompoko. Fivoaran'ny teknôlôjia hatrany ao an-tokantranonao ka mitady ny lafatra sy ny mora dia tongava mitsidika ny magasin Vista ampitany Saint-Georges tsara lalàna. Narahinao teo ny vaovao niaraka tamin'ny magasin Vista. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. La couche molle fixe est beaucoup plus absorbante que les autres couches connues. Narahinao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny couche molle fixe. Savent d'une option Tino à Blue Line TV Ny vaovao dia niarahanao tamin'ny Blue Line TV safidy tsara indrindra. Blue Line TV safidy tsara indrindra.